Niondrika teo anatrehany fianakaviany ilay tovolahy nodimandrika nisy namono tamin'ny fomba feno abibina teny Beloy Belobak ny mpitondra fanjakana eo anivon'ny distrika ny Mahajanga faharoa notariny lehibe ny distrika niaraka tamin'izany ny avy eo anivon'ny fandraharahana ny fonja nahitana ny talempaditra amin'ny maha malagasy no nanaovana ny famangina izao. Rehefa vita izay niona manokana ny solitena ny fianakaviana sy ny fitondram-panjakana. Taorinan'io dia nisy ny fanambarana ny resany nanambarana ireo fianakaviana fa tapitatreo ny disadisa andrasana kosa ny fanapahan-kevitry ny fitsarany. Mampahafantarana bika nareo fanagnandra zay nahaheno ty raha ty tami haino manjery fa efa milamigny satria nagnaja yareo amy ty fomba mahamalagasy hoe hajay ay fa mateo le manao raha hampihavagna zahay fa ny momba ty namono anjara ny fanjakana ny magnome sazy azy anjara ny fanjakana ny mandinaky ty tianoagna azy le miandry zay ty kariaba miandry zay ty kariena isaoragnanareo magnaramaso ty vaovao ty azy isika fara ka mamaragna azy zahay tanindroany. Rehefa izay manao antso avy amin'ny vahoaka ny Mahajanga faharoa indrindra fa ao amin'ny commune Belobak ny ben'ny tanàna ny commune Belobak amizay mety mbola isy alempanaika anararoatra ny filaminam-bahoaka tsy tompona andraikitra intsony izy ny fianakaviany sy ireo olona nanamanjoa. Rehefa voapirofo araka procédure zay hita zany amin'ny fanadiadiana fa le olona namono sy nahavandoza dia iny zany no manefa an'le fomban-drazana mahatandroy am'le hoe taparana. Io zany ary dia miravina hatreo no disadisa miany procédure nitondra raha zany sika any amin'ny gendarmerie sy any amin'ny fitsarana ko dia manao antso zany ho atsika rehetrarehetra fa miravina tanteraka tsy misy tsony olana mahatandroy indray zany dia magnafatsy atika misy atsika fanagnandray izay niarany salahy nagnatanteraky ny firaisankina igny fa ty raha ambara zany amizao tapitra hatreo ny fampimenasy sy ny hoe resaky maro samihafa indrindrandrindra ny vady amanjanaky dia tsy izy nanao an'le helo fa dia tsy tokony hokitihana ny vady amanjana managna zo raiky hiaigna ankalalaha ka nohony atsika efa managna ny mary manjaro lasa tsy managna tsy mary koa dia mampitandrina atsika rehetrarehetra zany ary miangavy atsika rehetrarehetra mba tsisy hanao tsy fanao dia antajereneto ihany koa zany fa ho atsika rehetrarehetra zay so dia isy anararaotra hoe hanao zavatra tsy manjary amin'ny vady amanjany dia lasa ny atandroy indray no resany fa dia tompona andraikitra zay rehetra manatiteraky zay fioaram-pisy zay. Tao anatin'ny fampiresahana nandritra ny andro maromaro no nafahana nandravina ny disadisa samy malagasy raha teo ka ilaina ny fihavanany sy ny filaminany. Na izany anefa nampanantena azy ireo ny lehibe ny distrika ny Mahajanga faharoa fa anafaingana ny raharaha ara-pitsarana. Sany ezaka ny tompona andraikitra ara-panjakana hanafanganana ny famohanana zany fanafanganana ny paikadana ny procédure amohana ny tena marina momba indra raha iny. Io moa misy ny tompona andraikitra maefa eo anivon'ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana manana an'izay andraikitra zay zareo dia zay zany hiezaka amoaka an'izay marina izay mba ahafantarana momba n'indra raha iny tokoa satria dia manana ny fombany manokana io foky zay voakasika momba n'iny von'olona iny. Tapitra hatreo araka izany iny disadisa iny ary nanaiky ny fianakaviany ny andaniny fa ilaminy andrasana izy ireo kosa nefa ny fanapahan-kevitra aoriana ny fanadiadiana sy ny famotorana am'izay mety navandoza.